de falmerabana rehetrarehetra indray tonga soa matsara eto amin'ny chaîne resaka fond de teint no resantsika androany resaka hoe ahoana no fomba fisafidianana ny fond de teint raha ohatra ka mbola tsy hitanao le resaka fond de teint zay natao efa ela ihany zay de manasanao aloha hijery an'izay alohan'ny hijerenao an'ity vidéo ity mba ho moramora kokoa aminao no manaraka an'le izy le vidéo voalohany tena tsotra be fotsiny nanazavako anazy fa androany zany tsika somary hiditra lalandalina kokoa resaka undertone na ohatrany hoe manopy loko salaminina ny lokonao ny loko koditrao de ohatrany ahoana ny fond de teint mety hiety aminao somary sarosarotra le izy fa nazavako arak'izay azoko nanaovana anazy ihany le izy amin'ity vidéo ity de raha ohatra ka liny ianao amin'izay de ndao avy hatrany ary ok de ny voalohany indrindra aloha zany raha ohatra ka mbola tsy hitanao le partie 1 ataontsika hoe partie 1 le izy zako miresadresaka momba ny fomba tsotra indrindra fisafidianana ny fond de teint de aloha ianao mijery an'izay de miverina eto ihany rehefa vita ny fijerenao an'izay apetrako amin'ny description ao le izy na ataoko ety amin'ny sisiny ety na izy roa de vita zay de tsara ho fantatra zany hoe misy undertone zany ny hoditra ny olona tsirairay avy matetika ny any Madagasikara na ny olona malagasy zany na isika malagasy na olona mitovitovy loko koditra amitsika de gold na yellow undertone no ambanin'ny hoditritsika misy zany olona misy karazany misy yellow undertone misy neutral na neutre de misy pink undertone na ina moa pink mavokely ny undertone matetika isika malagasy de yellow undertone de ny akoatr'izay de misy koa ny antsoina hoe warm undertone na cool undertone ny ahafantarana hoe warm undertone ianao manana mavomavo ny ambany somary hoe manopy mavo zany ny hoditrao na ohatran'ny volona paiso na somary milokom-bolamena matetika ny raha ohatra ka somary matromatroka kokoa ny hoditrao de milokom-bolamena zany de ny malagasy rehetra zany ohatr'izay ny ahafantarana indray koa hoe raha ohatra cool undertone ianao de somary ohatrany manopy mavokely na rose pink no undertone anao na somary manopy mena na somary ohatr'izay zany lokony somary clair kokoa zany ohatr'izay afaka jerena koa ny eto amin'ny lokon'ny lalandrana eto hoe mangamanga ny eto sa maitsomaitso matetika le maitsomaitso no maitsomaitso sa mangamanga aloha tsy tena resako zay satria sao de diso fa ohatra hoe manao lokona ohatra hoe manao test zao hoe volamena fotsy ve no tsara kokoa eny aminao sa volamena no tsara kokoa eny aminao sa volafotsy zay tiako lazaina ny olona manendrika volafotsy de ny olona manana cool undertone zany hoe le manompo mavokely sy ny sisa de ny ohatran'ny malagasy ny olona manana warm undertone le olona manana somary manompo volona paiso na volona volamena na mavomavo ny undertone de ohatrantsika malagasy zany manendrika volamena za manokana volafotsy ny firavaka tiako fa volamena no manendrika ana zay kosa préférence fa zay zany afantaranao ihany koa hoe ohatrany ahoana ny undertone anao zay angamba ny afaka hoe mora indrindra ny afaka ilazako anao an'le izy fa zay hoa le hoe ny ankabeazany malagasy yellow undertone daholo na warm undertone daholo ny malagasy fa misy ihany misy ohatra izy fa zay manompo mavokely foana izy de mety neutre ny anazy ny undertone na mety cool undertone izy tsy manao fond de teint eto satria anao demo aminareo hoe ohatrany ahoana no hita tsara mihitsy le izy hoe ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana ok de ok zay angambany efa tena miditra am'le resaka fond de teint tsika satria le tamin'ny voalohany tena asehako sary fotsiny nareo de hoe ohatrany hita fotsiny de mety amin'ny malagasy fa eto tena hoe rehefa eo daholo le izy rehetrarehetra de ahoana ary ny afantaranao hoe izy mety aminao de ankoatran'le hoe ohatra hoe caramel beige
ohatra reny ny loko mety malagasy de misy an'izay undertone zay zany de ireto zao misy fond de teint vitsivitsy asehoko anareo de hitanareo tsara mihitsy mahasamihafa an'le undertone. Ireto zao fond de teint ananako. Ok, hita tsara am'izao andrasana asehoko anareo eto koa. Hitanareo tsara am'izao zao hoe ohatry ny ahoana ny fahasamihafan'le fond de teint rehefa eo akaikin'izy rehetrarehetra hita mihitsy ty ampovoany ty hoe somary manompo mavomavo de reto roa reto indray zao nijerentsika de hitako ty anankiray hoe somary manompo mavomavo satria itya neutre, itya neutral mihitsy no misoratra eo am'le packaging. De ity zany raha ny tena marina ity fond de teint ty tsy de mety amiko. Ity L'Oréal True Match neutre tsy de mety amiko izy ty fa ampiasaiko ihany na de zany ary. De asehoko anareo ohatry ny ahoana ny fivoakany rehefa neutre le fond de teint ka tsy manaraka an'ilay undertone anao zany. Hitanareo eo io zao le L'Oréal neutre. De ohatr'izao koa ny fijerena hoe mety aminao sa tsy mety aminao le fond de teint alefanao sao tsy tiantsika betsabetsaka kokoa de hitanareo tsara atao mifanaraka amin'ny tenda. Hitanareo hoe somary manompo mavokely le izy eo amin'ny tarehako fa mety ety ihany raha ohatra ka mahay manafangaro tsara. Hita io zao L'Oréal N5 io zao True Beige neutre. Ity zany tsy mety amiko. Ity faharoa ty indray avy amin'ny Rimmel izy ty Stay Matte 201 Classic Beige. Ity koa zao tsy mety amiko. De asehoko anareo ihany koa ataoko akaikin'le L'Oréal mihitsy izy. Io hitanareo io koa zao tsy mety amiko satria fotsy loatra parina amin'ny tendako fotsy loatra. Ity indray somary manompo mavokely. Ok, de ireo zany zao ny afantaranao hoe tsy mety aminao le fond de teint sy mifanaraka amin'ny tendanao le izy. Ok, de aka fond de teint tokony mety amiko amizay zany amin'ny fahatelo de hitanareo mahasamihafany an'le izy. Za koa moa zany efa mahay masoandro de mety efa somary efa matromatroka kokoa noho le fond de teint fa tiako hitanareo zany le resaka undertone zany no resantsika eto. Ety lasa fotsy be amiko fa hitanareo io zao manompo mavo, ty manompo mavokely ty fotsy loatra. Hitanareo amizay tia Maybelline Fit Me 220 inona le anarany 220 Natural Beige io. Hitanareo manompo mavokely mavomavo io manompo mavomavo le izy. Ito ampovoany zao efa tsy somary tsy hita tsony le izy fa io le L'Oréal True Match Neutral na neutre N5 izy N5 ie. De ity ilay tia le Rimmel Stay Matte Liquid Mousse tia le 201 Classic Beige. De jereo fotsiny amizao hoe iza no fanaraka amin'ny tendako. Ok, angamba mora be zay reka de mora aminareo ihany nanaraka an'izay. Somary sarotsarotra le izy fa rehefa zatra mijery fond de teint anao de izay foana de fantatrao amizay hoe ty mety amiko ty tsy mety amiko. Rehefa akaiky mifanakaiky eo daholo zany le fond de teint rehetra de hitanao foana hoe ty mety amiko sy ty tsy mety amiko. De faranako andeha aminao tarehy amin'ilay fond de teint mety amiko koa. Ok, de zay indray raha ny resaka fond de teint androany neka de nanampy anareo na de kely fotsiny ara le vidéo. Aza misalasala mbola manontany eo ambany ao raha ohatra ka mbola tsy mazava aminao ilay resaka teo. Somary sarotsarotra ihany le izy fa bon rehefa zatra ianao de mety foana iny fa anontany raha ohatra ka mbola misy zavatra tsy mazava aminao.
Yes, zay indray ny androany afa dia misaotra-petsaka nareo rehetra nijery aza tiano a ny miresadresaka aminah koa any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any a rehefa tsy atao amin'ny YouTube dia antsika no miona. Zay indray fa dia manaraka indray dia veloma daholo. Dia misaotra-petsaka nareo nijery an'izay vidéo zay. Raha ohatra ka nahafinaritra anareo ilay vidéo dia aza tiana ny manome j'aime anazy na pouce en l'air. Manampy anahy be dia be tokoa zay mba ahafantarako hoe tianareo ity karazana vidéo ity. Dia aza adino ihany koa ny misabone amin'ny chaîne, cliquez eto amin'ny tarehiko boribory eto ahafahanao manao an'izay fa dia manampy anahy be dia be tokoa izany. Dia raha ohatra ka tianareo no mijery ny vlog fiainako isan'andro dia eto izay vidéo zay. Dia eto indray kosa ny vidéo manaraka.